Tanindromondoza ny tany-tandalàna manoloana ny zava-misy ankehitriny araka ny fijery ny fiarahamonim-pirenena plateforme nationale des organisations des sociétés civiles de Madagascar sy ny vondrona CCOC isan'ny notondroin'izy ireo moa ny famoahana lalàna izay manome fahefana ny filohana androm-panjakana anatrika fampielezan-kevitra izay mifanipaka tanteraka amin'ny lalam-panorenana fanazavana ary. Hita zany zany tena vohitsakitsika zay fanjakana tandalàna zay tamin'ny alalan'ny famboarana le décret 2013 583 zany izay ahafahan'ny chef d'institution zany manao propagande zany mandranjara amin'ny fampielezan-kevitra mametaka sary amin'ny afisy ny karazany zay zany no tena hoe tena ngezabe ny fotoana zao zay zany nanaovan'ny conférence de presse androany ahafahana andénoncer an'izay izy io zany tsy efa ela zany fikambanana société civile no nanohitra an'izio zany zay ngamba nisan'ny farany iny ngamba no atao hoe tabataban'le izy tanjona moa zany dia fampatsiahivana ny rehetra zany tokony anajana ny lalàna fa indrindrindrindra fametrana ny tsirairay eo anatrehany andraikiny satria zay zany mahita fa fampiaran'ny lalàna io dia mety teraka korotana eto amintsika zany satria raha piaro ny lalàna io zany ina fanapa-kevitra tokony raisiny CSCOS io anatrehany io anaiky ny maharadalàna fividianana izy nefa ny lehibe ny androm-panjakana raha tokony izy na niaraka lalàna raha tokony misy fotsiny amin'izao aradrariny tsy tokony mihitsiny ndre anjara amin'ny fanentanana ohatran'ireny fampielezan-kevitra dia ono ny candidaturany mamparana izy rehetra ohatra ina ny teraka izay teraka korotana izay zavatra izay nefa koa raha anaiky aro candidature reo dia aiza ho aiza zany ny asony CES anatin'izay rehetra izay ouverte teraka koa ny asony dia zay zany mahita hoe tena problème be io ary mety teraka korotana ary zay zany mahatonga zay mametraka ny tsirairay io rehetra iny andraikiny zany.